Lafimavao afatanteraka indray kosa niverina ny fampidinika ny sehatra tsy miankina sy ny fitondram-panjakana tamin'ity androany ity. Nanantanteraka fivoriana faharoa ny comité de pilotage interministériel ao anatin'ny plateforme ny sehatra tsy miankina sy ny fitondram-panjakana tetsy amin'ny kolonada Iavoloha tamin'ity androany ity, izay nentina ihany koa ifampidiniana ny fanatsarana ny tontolon'ny fandraharana. Tanjon'ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny sehatra tsy miankina ny ampandroso ny tontolon'ny fandraharana, ny hanatsara ny ari-karena ary hanomezana asa ho an'ny vahoaka hialana amin'ny fahantrana. Ahoana ny hanavotana, ahoana ny hanomezana asa ho an'ireo vahoaka maro be ireo, ahoana ny alantsika amin'izany fahantrana izany, ary samy manana izany eritreretra izany izay mianada rahalahy eto, ary zava-dehibe risorako voalohany ho an'ireo secteur privé sy ireo ministra maro izay tonga eto hoe hiaraka hibanjina amin'izany hoe hiaraka ahoana ny fomba hafa hifanankarozan-kevitra, ahoana ny fomba ahafahana miaraka manao an'izany zavatra izany, ahafahantsika miala amin'ny fahantrana. Izay ny tanjontsika fiampanjinina tsirairay avy. Nodinihana mandritra ny lahadinika no tanterahany sehatra tsy miankina sy ny fitondram-panjakana izay nahitana ireo minisitra maro ny fanonerana ny TVA izay hanafainganana ny mahakasika ny fikarakarana ny antotan-taratasy, eo ihany koa ny mahakasika ny guichet unique ary ny famatsiana ny PME, ny mahakasika ny orinasa Air Madagascar ary ny fanatsarana ny CFRA na ny commission fiscale de recours administratif. Tena dinihana zany le hoe fanafainganana ny traitement dossier zay ny olana, fa tsy le hoe fandoavana ny vola akory fa misy dossier zany efa mihoatra ny herintaona mipetraka eo dia le traitement zay ny angatahana hoe mba le fangaikangana. Efa misokatra ihany koa ny compte eny amin'ny banque fiben'ny Madagasikara mahakasika ny fanonerana ny TVA raha ny ambaran'ny ministry ny vola sy ny teti-bola. Mbola hoatsaraina foana indrindra le resahana teo hoe mba atao izay hanafainganana zany ny remboursement izy ireny. Izay ny tena efa fonctionnaire tsara. Napetraka ny groupe de travail iarahany sehatra tsy miankina sy ny fanjakana mba hanatsarana ny anivon'ny seranatsambo amin'ny fitakian'ny mpandraharaha, ny hanafoanana ny ACD izay miteraka faty antoka ho an'ireo mpandraharaha ny fandoavana izany na eo amin'ny fanondranana na fanafarana entana.